fijeriko azy moa zany fijeriko manokana ny tontolo politika any an-tanindrazana am'izao fotoana zao de ozaky hoe sarotra tena latsaka katerena mihitsy ny isika firenena malagasy kanefa na izany na izany tsy ny tantara tsy maintsy mitohy ary isika tsy maintsy mitondra ny fanavaozana amin'ny firenena tsy ambany zay firenena hafa eran'izao tontolo zao tsika amin'ny zava-misy amin'ny ankapobeny ka ny afatra zany raha mba izay ny tena zavatra tianao lazaina de hoe misy fifidianana atoato any an-tanindrazana amiko manokana nizaniza olany eo na kandida iza de ozako hoe tsara foana ny miara-miasa aminy mety maro de maro ny isan'ny ho kandida kanefa ny toerana anankiray ihany fa ny ady izay fotsiny zay lany eo de lahatr'Andriamanitra zay natao hoe demokrasia de manainga atsika malagasy rehetrarehetra am'izay fotoana zay hoe andao ampiana zay ho lany eo manainga atsika tia ivelany ihany koa raha atsika manana io tsy ho jerentsika fotsiny ny any an-tanindrazana de zay fijeriko azy zay tokony tsika naja ny demokrasia mino sy manantena fa de ho tanteraka somatsara amin'ny fotoana tokony anatanterahana azy ny fifidianana de za manokana de tena vonona trano hanampy an'izay mpitondra fanjakana napetraky ny vahoaka sy arak'izay lahatr'Andriamanitra eo zay zany mba teniko Kuni araiky nakaza raiky fitiavako anao tsy tambarako amin'olo sa tsy tady afaka anao tsy andrasy fa mezako anao ny foko manontolo sikaro fo miaradia isan'andro tsisy mifanary anaty misarakay fankatia fa tsy andeha ifanadala vitany any amaray samy barakay andao ataontsika matotriny antsika roe baby my love asa saigna ady varotry décision nakaminao fa close anao zaraiky fa maampy za koa mezanao fitiavagna za fa sava za olo tsotra tsy sarotindra anao koa tiaza matsaro sambatra za maregny miadagna za tsy mirigna taloha isan'andro tegna vagna saloha matsaro sambatra za mahita fiadagnana za tsy kara raiky tagny isan'andro tegna vantany matsaro sambatra za mahita fiadagnana za tsy mirigna taloha isan'andro tegna vagna saloha matsaro sambatra za mahita fiadagnana za tsy kara raiky tany isan'andro tegna vantany aza misy ny mpamosavy isarako aminao vavan'olo mpanaratsy zengatsy alako anao fitiavanao za fa maampy za zafatamagny za tsy masaky izy koa aminao ny agnano atalana andao ataontsika matotriny antsika roe baby my love asa saigna ady varotry décision nakaminao fa close anao zaraiky fa maampy za koa mezanao fitiavagna za fa sava za olo tsotra tsy sarotindra anao koa tiaza matsaro sambatra za maregny miadagna za tsy mirigna taloha isan'andro tegna vagna saloha matsaro sambatra za mahita fiadagnana za tsy kara raiky tagny isan'andro tegna vantany matsaro sambatra za mahita fiadagnana za tsy mirigna taloha isan'andro tegna vagna saloha matsaro sambatra za mahita fiadagnana za tsy kara raiky tany isan'andro tegna vantany vogno zanazanao tsy agnano raha alanao itady zay mba metimety azoko atao mba asambatranao za tegna ty anao tsy malaigny anoho tsaratsara ny aigny anao mindriky kakaregny matsaro sambatra za maregny miadagna za tsy mirigna taloha isan'andro tegna vagna saloha matsaro sambatra za
fahitako ny fiainana politika aty Madagasikara dia mila olona matahotra an'Andriamanitra Madagasikara satria raha tsy misy ny fatahorana an'Andriamanitra dia ny rehetrarehetra na mifandimby eo dia manao izay mahasoa ny tenany fa raha ohatra kosa izy manana fatahorana an'Andriamanitra dia mijery lavitra izy ka izay Andriamanitra tahorana izay no mandrisika azy tena anompo ny firenena dia toy izany koa ny vahoaka malagasy rehetra mba ivavaka tanteraka iankoka hitady ny tavany tompo satria raha tsy miditra amin'izay etapy izay tsika dia tsy misy vahaolana maharitra mihitsy no an'i Madagasikara ka engane ka ny malagasy rehetra mba anana fandavatena mba hitady ny tavany tompo dia ny mpitondra koa mba anompo ireo olona rehetra izay hoentiny dia misaotra betsaka. Natsikiama wana rehefa ianao misindireny miala hafana tambitamby teny mamy alioko fona eo anilanao hatrany fa nianilanao amieritina dia mitondra fifaliny raha lavitranao tsy tizay atao nialinao diavolandava mbola fahany zany akaikinao izany narivotra mifofo naorana mifa rehefa eo ianao to elatra mita sangisangy tsikitsikitsy balany to satry fona eo anilanao atrany fa nianilanao anieritina dia mitondra fifaliny raha lavitranao tsy tizay atao nialinao to diavolandava mbola fahany zany akaikinao izany dia miaraba antsika rehetra malagasy tsy vaky volo na tia mpitan-dranomasina na any Anosy ny raharaha politika aloha amin'izao fotoana izao dia sarotsarotra ihany satria amiko manokana tsika malagasy Madagasikara dia manana ny arena rehetra hafa tenenina foana izany hoe misy ny ressources humaines misy ny richesse naturelle misy ny zavatra rehetra tokony anakarena ary tsy tokony amin'izao toeran'izao mampalahelo nefa ny zava-mitranga ankehitriny fa dia
sala miverina foana ny endrika ataontsika hoe fanonganana ny mpitondra dia avy eo misolo a dia eo indray mitady seza ny sasany a dia asa eo indray ve dia hoitarina indray le rehefa mahita tsironkeliny amin'le seza dia farany lasa tsy hitantsony le hoe fitiavan-tanindrazana sy fampandrosoana fa to fitiavan-tena ara-betsaka ka zay ny sahala amin'ny fijeriko azy ka amin'izay nefa dia mialatsiny raha tsonga dia somary teny hoe omezan'ny communauté internationale fotsy amin'izay fotoan'izay a fa dia lasa miverina indray a ny toe-karena lasa trotronga dégradé indray le izy ka amiko aloha zany a amin'izao fotoan'izao aloha misy ihany ny marimaritra iraisana reveriko mba ho tonga amin'ny fifidianana satria zay ny tanjona voalohany dia ho ataony fifidianana ho mangarahara ho araha-maso a dia ho hita eo zay lany a tia ny vahoaka maro anisa dia zay ny hitondra mba tonga ny firenena ho tandalana voalohany indrindra ary koa mikatsaka ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy fa tsy atao tohatra fiakarana le vahoaka zay efa ao anatin'ny fahasaranana ao anatin'ny fitadiavana ny fandrosoana kanefa dia tadiavina atao tohatra fiakarana foana dia mampalahelo ka zay ny firariana hoe mba iroso amin'ny fifidianana ho mangarahara ary dia zay olany eo a dia arak'izay zay a no mpitondra ary fijeriko manokana tsy voarina vetivety ny vokatr'ireny krizy maro isan'afo ireny fa dia tokony mbola mila maharitra ary indrindraindrindra nefa samy mikatsaka izay fampandrosoana dia ny amin'ny tsika vahoaka malagasy rehetra zany dia zay no teny mba fotiako apetraka amintsika dia misaotra antsika tompo misaotra tompo Nitsikianao ry neny tiako fa fantatrao ny afaliko vao tonga teto antany aho eny atramizao dia misahiranami ko ianao roapolo taona zao androko izao tsaroko foana fa tia ianao eny verantany amizao tontolo izao ianao no tsara indrindra tsy foko anatiko ao neny tiako ianao masoandro hifaliko neny tiako ianao fa mitantana ny diko ny zavatso ny tany mandalo eny ihany fa tsy ritra tsy mankaleo ny fitiavanao izany adalako dia mitomany anao manana tray mangina manoro tsotrizao fantatro rineny fantatro ireny fitiavana tsilo Nitsikianao rineny tiako fafantatrao ny afaliko vao tonga teto antany aho eny atramizao dia misahirana
salami kiuyanao Wapulu tauna Zawadu kwiza Zaru kufona Fatiyayana Eli ferantani Amizao tuntubizao Yanao no tsarindrindra Tsifuky anatiko ao ny hoe le zava-misy ny tontolo politika any Madagasikara moa zany raha ny fijeriko azy manokana zany de mampalahelo aloha ny ataon'ny mpanao politika amin'ny akamaroany mihitsy zany aloha raha ny fitazako azy satria mampiditra tsikelikely any Madagasikara ao anatina firenena jilamboto ohatrany hoe mafy be ngamba zay fitenenako azy zay hoe firenena jilamboto fa jilamboto ambony latabatra zany ny mpanao politika amin'ny akamaroany zany any Madagasikara de zay zavatra zay zay no mila dinihana akaiky zany satria miankina am'izay daholo ny hoavin'ny Madagasikara ray manontolo zany indrindra moa zao hoe miresaka hoe fifidianana ny olona miresaka hoe fifidianana fa za manokana moa zany raha zao fandehany any Madagasikara zao zany ohatrany hoe fividianana no tena misy zany satria ohatrany hoe fanjakan'ny herin'ny vola tsy fatapeviana tsy fantatra hoe inona ny tambiny takiny ny mpamatsy vola ndreo le olona hitazona ny fahefana any Madagasikara reo de manahirana be le izy zany satria ny tombotsoany reny le mpanambola hoentina anao ny fampelezan-kevitra sy andanina ny candidat zay toanany moa zany de manahirana be le izy satria tsy mety ifanojo ahoana moa ny fanojony tombotsoany reny le mpamatsy volo reny amin'ny tombotsoan'ny firenena malagasy sy ny vahoaka malagasy amin'ny akapobe ny sarotra be de raha ohatra zany ka hoe tsy misy fiovana mahery vaika zany eo amin'ny fomba fanaovana politika sy fomba fanaovana fifidianana za raha manosika an'izy lavidavitra mihitsy hoe mila rafitra mateza afaka miaro ny tombotsoan'le firenena sy miaro ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy zany ajoro aloha mialohany anaovana zay fifidianana na fifidianana filoham-pirenena io na fifidianana solombavam-bahoaka io na fifidianana amin'ny lafin'iny io na fifidianana amin'ny lafin'iny io mila rafitra matipaika sy tsara rindra ifehezana le tontolo politika any Madagasikara fa raha zao amin'izao za manokana de tena tsy menatra mihitsy ako no milaza zany ary vonona ny fanatrika sy hiady hevitra am'izay olona any fa jolamboto fahefana jolamboto no misy any Madagasikara any ary jolamboto politika ambony latabatra ny ankamaroany ny mpanao politika any Madagasikara any ka mety mafy be zay filazako azy zay fa raha zao zava-misy zao tsy tokony hisafidiana rotsanteny tsony hoe tsy tokony hifampitsitsitsy tsony satria efa hoentiny zalahany amin'ny fahaverezana mihitsy le firenena am'izao fotoana zao ho atosika akany amina fifidianana zay tsy hitondra n'le firenena akaiza koa le efa hity zany tamin'ny 2013 efa hity zany talohany 2013 tsy nitondra vokatra ninninna ho an'le vahoaka malagasy hoy ho an'ny
posin-dralahy jolamboty politika avy eo moa tsy ho feno fa ny aty vilaniny le vahoaka malagasy a miena andro aman'alina ny ao anatiny ka zay moa eritreritro zay a fomba fijeriko zay a vonina niaro an'izay fomba fijeriko zay a na eo anatrehan'iza na eo anatrehan'iza na sehatra inona na sehatra inona Jean Razafindambo no miresaka aminareo. Tapez les mains.